saika isan'andro no andrenesina ny fitarainana ny fahatapahan-jiro. Nahitana io fahatapahana io avokoa no manerana ny faritra rehetra. Mampiakapeo daholo ireo mpanjifa ny fahatapahana lava reny ity. Misy mihitsy aza ny Maharitra manandro vao miverina. Fa alohany any otsika hevitra dia toy izao ny fanazavan'ireo tompon'andraikitry ny Jirama. Voalohany, ny olana ara-bola no tena mahatonga izao fahatapahana lava reny izao dia ny famatsiana ireo solika ireo groupe mamatsy herinaratra. Raha ny fanazavany hatrany dia niakatra efo mihoatra ny avo roa eny ny vidin'ny solika barily iray. Raha vidiana $10 ny barily iray dia tafakatra ho $20 zany ankehitriny no niady aty Ukraine. Ny faharoa dia ireo olana ara-teknika. Nanomboka tamin'ny volana janoary nisy ny fahampitehan'ny groupe telo tao andekaleka noho ny fahamaizana sy ny tondra-drano ka nampisy fahaverezana 40 mégawatt. Nisy anefa niezaka nataon'ny orinasa. Ny fahatelon'ny volana février ny voaverina indray ny groupe voalohany. Maty indray nefa ny 15 martsa no nitakaitra ny teo aloha. Tavaverina ny asa indray ny 17 ny volana aprily. Ankoatran'io dia voalaza ihany koa fa tsy ny Jirama ihany no misehatra amin'ny famokarana sy fanomezana ny herinaratra. Mety ovy amin'ny Jirama ihany sy mampiasa fitaovana koa ireo orinasa tsy miankina miara-miasa amin'ny Jirama ireo. Misy fotoana koa mba simba ny milina. Tsy afenony ihany koa ny tsy fahafenoany ara-bola ka mahatonga amin'ny fijanonan'ny famatsiana ho an'ny Jirama ny fahateran'ny fitaovana. Misy koa ny tsindry ataon'ireo mpamatsy vola ny tokony hampiakarina amin'ny vidin-jiro kanefa ny filoham-pirenena tsy mety. Raha ny vokatra ao Atsimon'Roro indray dia efa misy ny andra natao ao Antsirabe ka raha mahafa-po ny vokatra dia mitony ny fiara-miasa. Fa na izany aza dia voalaza fa tsy mahavita amin'ny filan'ny Jirama 100% ny vokatra ao Atsimon'Roro ka tsy maintsy mbola manafatra ihany koa aloha ny Jirama. Hatreto nefa dia mbola ireo mpamatsy solika mahazatra no anafarana an'izany. Mbola manampitrotraka ihany koa ny fivarotana fahateantoka ny angovo vokary satria raha ny vidin-jiro amidy amin'ireo orinasa lehibe dia $200 kilowatt monja no vidianan'ireo orinasa lehibe azy. Raha mihoatra ny $100 ny vidianan'ny Jirama any amin'ireo orinasa mpamokatra herinaratra. Ny taona 24 dia nisy ny alatra solika nahatratra 5,600,000 litre tao amin'ny Jirama tao anatin'ny herintaona monja. Mbola nisy ihany koa io ny tamin'ny taona 2024 fa tsy mbola navoaka ny tarehimarika. Raha io fanazavana tompona andraikitry ny orinasa io dia voaporofo zao fa tsy manan-tsaina ny hitsinjo ny vahoaka ireo mpitondra ny fandimy teto mandra-kehitriny. Manday izy ireo fa efa tamin'ny taona 7 no nisy teto zany Delestage zany 15 taona tateo aoriana vao maika mihiba ny tombanezaky ny orinasa Jirama. Io ny manamarina fa dia natao tantely afa-drakotra ny Jirama no manangalaram-bola amin'ny endriny rehetra. Asa mety diso angamba ny teninay fa natao amerenam-bola n'ireo mpamatsy vola tamin'ny fampelezan-kevitra angamba amin'ny alalan'ny fanarahana maro amin'ireo orinasa tsy miankina, ny alatra solika, ny kinamanamana. Vetivetesin'ireo mpanao politika lava fa io ny orinasa mba reharehan'ny malagasy ka tsy tokony omena ny tantan'ny orinasa tsy miankina. Ary mbola nanampitrotraka ihany koa ny fanapa-kevitra ara-politika izay angalana ny fon'ny vahoaka ka nahita fa efa mitondra fahatiantoka miopampana aza dia irosoana ihany. Raha izao fomba fitantana ny orinasa Jirama zao no mitohy dia tsy ho ela dia ho faty tanteraka ny orinasa na dia sesefana vola miopampana aza. Mety heverina ve ny hamarotana ny Jirama amin'ireo mpandraharaha tsy miankina? Raha tao anatin'ny 12 taona izay ve dia tsy vita ny vidy groupe amatsiana ny herinaratra satria dia efa fantatra fa mandritrin'ny ririnina dia manana olana amin'ny fahamatsiana rano ny ao andekaleka. Tsara ny mampafantatra amin'ny mpitondra fanjakana. Ankoatry ny tokantrano tsiraray dia ireo mivelona amin'ny herinaratra ireo orinasa madinika no mizaka ny fahatiantoka mavesatra. Tsara nefa manamarika fa saika ireo sokajin'olo ireo no tena mpandohetra. Ny voka-dratsy ny fandalovan'ny valanaretina nefa tsy mbola afaka akory. Eto dia miandry sika ny vahaolana atolotry ny Jirama. Ny fanjakany indray
masahandray fanapahakevitra mitsinjony ho avin'ny orinasa ve? Tsy atao orinasa fametrahana ireo olo politika angorokarena fotsiny fa anome toerana malalaka ho an'ny teknisianina mahafeny orinasa. Raha efa ela no nampiarina teto zany dia tsy ho toy izao ny fiafaran'ny Jirama. Na eo azy zany atotakevitra navotrantsika teto izay dia tondrana tondraka ao an-damosingisa zany. Raha tsy eo amin'ireo mpitatina sy ireo mpitondra ny fahendrena sy ny fitiavana ny mpiray tanin-drazana ka teny hitsinjo marina ny mpiara-belolamina.